tongotrao. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mirafy iram-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Anomboantsika izao fotoana izao dia ataontsika ny hira faha-efapolo andinin-drehetra. Hira faha-efapolo andinin-drehetra dia raiko ny anaranao. Iaraky-vavaka ary sika. Andriamanitro, mbola faly misaotra anao izay fa nomenao an'ity sabata maraina ity. Mamela reo ny elika mamindra fo aminay tamin'ireo fahotana tsy nety izay nataonay. Ary mangataka aminao izay raha hianatra ny teninao mba hamezanao anay ny fanahinao masina, ny fahaizana
mitadidy ary ny fifantohana. Dia izany no iriko sy angatahako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarahaba antsika tsirairay avy mahatratra ity sabata maraina ity. Ny rariana dia sabata feno fifaliana sy tondra fitahiana be dia be ho antsika ny sabata androany. Izao tsika dia hiditra eo amin'ny tatitra maneran-tany. Ny sabatra ara-advantista amin'nisahana amin'ny fampandrosoana sy mivonjovoina fantatra amin'ny hoe adra no tanana fiangonana advantista maneran-tany amin'ny asa fanasoavana. Ekipa ahitana mpiasa maherin'ny iray alina no miparitaka amina firenena mihoatra ny 100. Tsy mikely soroka miasa amin'ireo olona marefo. Efa 20 taona no maro izao ny adra no nanampy tamin'ireo loza sy krizy izay nitarika fahasimbana maneran-tany. Na izany aza dia tsy nisy niomana ny amin'ny fisian'ity valinaretina Covid ity isika izay nanerin'ny adra handinika sy hanavao ny fomba fiasa hoentina miatrika ity krizy vaovao ity. Taorian'ny trangano valanaretina dia napetraka nitarika hiasa ho an'ny Covid-19. Herinandro vitsy dia navita nametraka paikady izany tarika izany mba hoentina hanampiana ireo olona marefo manerina izao tontolo izao. Namorona tetikasa miisa 220 ny adra mba hanampiana olona misa 20 tapitrisa ao amina firenena misa 990. Ny asa ny adra niaraka tamin'ny fanohanan'ireo mpiara-miombonanto. Ny fahaizana manangona sy mikaroka ny hoenti-manana no nahafahan'ny adra nahavory eo amin'ny 920 tapitrisa dolara mahery. Misaotra satria ny ampahamibetsaka tamin'izany dia fanohanana avy amin'ny fiangonana advantista, ny fanjakana, firenena mikambana, ireo orinasa tsy miankina sy ireo fikambanana samihafa mpanao asa soa. Eo amin'ny fitopolo isan-jato ny tetikasa hiatrehana ny Covid-19 dia tanteraka noho ny fiarah-miasa tamin'ny fiangonantsika. Advantista maro ny tonga avy amina firenena rehetra mba hanohana ny asan'ny adra. Tonga ny ara-ny asa sy ny fanometanana mba hiasa amin'ireo marary ahafahandrehetra miaina arak'izay anirian'Andriamanitra azy. Noho ny fiarahana miasa amin'ny fiangonana advantista sy ireo mpanohana hafa dia miasa 420 ora amin'ny 420 ora ny adra anoherina ity valanaretina ity. Efa taona maro ny adra no nanampy ny mpiarabelona. Zava-dehibe tokoa mantsy manoloana izao valanaretina izao, izany hoe miantoka amin'ny fianakaviana mba ho salama izany. Mba hampihenana ny fiantraikan'ny tsemokaretina dia misy tetikasa momba amin'ny fahasalamana mihoatra ny 770 no tanterahana nikendrena olona maherin'ny 5 tapitrisa. Ny fiarahana miasa tamin'ireo tobi-pahasalamana tantanan'ny advantista no nahafahana miasa tamina olona maro ka fitaovana amin'ny taona no zaraina. Fiarovatena ho an'ireo mpiasa eny amin'ny hopitaly sy ny toeram-pitsaboana mba hoentina miaro ireo mpiasa amin'ny fahasalamana sy ireo marary. Noho ny fiarah-miasa tamin'ireo fahitalavitra sy onjam-peo advantista dia afaka nandefa fanentanana ihany koa ny adra izay mirakitra hafatra mafonja momba ny fahasalamana ho ana olona tapitrisany mba hahatonga azy ireo hanohy hatrany ny fanasana tanana sy ireo fepetra sakana hafa isan-kanana ny fianaka ny tsemokaretina. Fantatry ny adra tsara fa ny rano sy ny fidiovana dia tena ilaina tokoa indrindra ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Raha tafapetraka tsara izany resaka fidiovana sy fanadiovana izany dia ho mora ny isan-kanana ny fianaka ny tsemokaretina. Tamin'ity taona ity nitarika miasa mikasika ny Covid dia nanoana tetikasa misa 720 amaliana ireo filan'ny olona rano fisotro madio sy fidiovana ary efa mihoatra ny 4 tapitrisa no efa nisitraka izany. Na izany aza ny vokatry ny krizy dia mety hitarika ho amin'ny hanohanana satria ny fitotongana ny toe-karena sy ny fahaverezana asa tapitrisany dia manjary sarotra no mitady sy mahita sakafo. Misy fianakaviana izay nanana ny ampy teo aloha no nanjary milahatra eny amin'ireny toby fizarana sakafo. Tratrany tsy fanjarian-tsakafo ny zaza ary tsy ny hanohanana ihany no setrain'izy ireo fa eo ihany koa ny fahakiviana. Izany indrindra no natonga ny adra nanokana vola 7.5 tapitrisa dolara ho an'ireo fianakaviana marifo maneran-tany ho fanohanana azy ireo. Tany avaratry Kolombia izao dia niara niasa tamin'ny fiangonana ny adra amin'ny fisafidianana fianakaviana 100 izay tsy afaka miasa sy mitady vola ka nomena sakafo tsy tapaka nandritra ny valanaretina. Raha totaly
dia nahatsangana tetikasa 430 nitarika miasa ho an'ny Covid anohanana ratsakafo olona maherinenina tapitrisa maneran-tany. Ao anatin'izao krizy izao ny fikorontanana dia misy fiatraikany ihany koa amin'ny fahasalaman'ny saina ary mahatsapa tena ho mitoka-monina sy irery ny olona. Ho fiatriana izany ny adra dia namorona tetikasa misy 720 natokana ho an'ny fanohanana ara-tsaina sy ara-piarahamonina. Hatramin'ny voalohany ireo tetikasa 220 ny vola volain'ireo tarika miasa ho an'ny Covid dia nanampolona 20 tapitrisa izay sarobidy tokoa mba tsy ho resy ny valanaretina. Rehefa mivelatra ny asa dia mivelatra ihany koa ny tanjona ary lasa tanjona lavitrezaka hanampiana ireo mpiaramonina. Nanjary no hamafitsina amin'ny fahaiza-miatrika ny fanarenana sy ny fanabeazana ho an'ny ankizy tsy hakanavaka. Na dia tsy mbola nisy asany toy izao, ny ady rasin'ny fiangonana adventista dia nanapirofo tamin'ny alalan'ireo asa vita fa afaka manao zavatra ho fanampiana ny hafa ka ho toy ny tanana sy tongotr'i Jesosy mba hatonga ny tsirairay aina araka izay efa naniriana Andriamanitra azy. Ary na ny valanaretina aza dia tsy hasakana an'izany. Isaorantsika ireo izay mitondra ny tatitra maneran-tany antsika androany. Izao isika dia hiditra eo amin'ny lesony zaza minono hatramin'ny leson'ny zatovo. Fa mialohan'izay isika dia andeha isika hihira ny hira manao hoe mitenena. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitenena le Jesu malalo izai anuchalana nyadamina itwecabecaka wampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalana kahirote nyadamina itwecabecaka wampunaya irate nyadamina itwecabecaka wampunaya. Faly miarapatsika rakizikely indray amin'ity marain'ity. Ny lesony zaza minono indray tsika zao dia araka ny mahazatra dia andeha aloha hira ifampiarapitsika dia rehefa avy eo tsika mivavaka dia amerina ny lesona izay lesona faofaobe mihitsy anke ahoary andao tsika ifampiarapa ary aloha isa roa telo. Manaona falita faona ravo mahitanao manaona tompoko salama tsara daholo zaza minono rehetrarehetra eny ary efa misy sasakely faofaopetependraingy any ry elisa kely ry famonjena kely ry oarana ke mbola any daholo ry emily kely mbola any daholo dia andao tsika ry aloha ivavaka akambana ny tanana dia ahondrika ny loha ivavaka tsika. Sotranao zay Jesosy io fa manana fotoana indray enona lesona ampio zay mba endry tsara tsy tomanimany fa endry tsara ny lesonay dia mba ho zaza endry koa zahay. Misaotra Jesosy io amin'ny anaranao nangatanay vavaka. Amen. Eny ary lesona vaovao be indray ny lesitsika lesona fafiry aritsika zao lesona faharoa
averina hoe zazakely lesina faharoa ny tsenjery ny lohateny hoe ny kapitenina mana sy ilay mpanompo kely ny kapitenina mana sy ilay mpanompo kely ny tsenjery lavalava kely le teny fa averintsika foana mifampanompo amin'ny fitiavana averina hoe mifampanompo amin'ny fitiavana eny ary misy fitiavana vokatry ny foraka izy ao anatin'ny lesina tovovavy kely anankiray nipetraka tao amin'ny tranon'ny kapiteny namana taiza hoe tao amin'ny kapiteny namana tovovavy kely izy rakizy dia mpanampy kely izy mpanompo kely miasa ngesany mpanompo zany mahandro vary zany dia mahandro sakafo be dia be zany dia mampiry trano zany dia manampy ny olona ao an-trano zany dia izy koa nge mbola mibangon'le volon'le madama ao an-trano zany ny asa mpanompo kely fa izy rakizy tsy natsiarona alahelo izy tsy mba tezitra izy rehefa irahana fa falifaly mandrakariva izy sambatra be mihitsy izy tao an-tranon'ny kapiteny namana fa satria izy rakizy zaza tia manampy amin'ny fitiavana tia manompo amin'ny fitiavana hitan'ny kapiteny sy ny vadiny zany dia falifaly koa kapiteny sy ny vadiny mahita azy miasa tsara manampy manompo amin'ny fitiavana fandray andro rakizy dia nitomany rakizy ilay ramatoa ilay madama vadiny kapiteny fa satria rakizy fenofeno maradratra be misy raha mandeha amin'ny kapiteny namana boka nge rakizy kapiteny namana dia mitomany foana izy boka vadiko boka dia ozy izy rakizy namana sy le mpanompo kely aza mitomany mitomany fa mbola misy zavatra azontsika atao be dia be dia nitambatambasin'le kizy favikely le mpanompo koa angely madama hoe aza mitomany fa misy fanasitranana mbola mety ho hita amin'ny avadinao io fa na dia tsy maintsy andeha tokamonina ary izy tsy miara-mipetraka amin'ny olona ao an-trano dia tsy maninona fa mbola isy fahasitranana foana ho anazy dia ozy izy le ramatoa eny ary fa angina zara tsy tomantsony dia tsy nitomantsony tokoa izy rakizy andao ary aloha toizantsika amin'ny hery ny lesina fa averintsika aloha ny lohateny dia nitsenjery dia faranantsika ny fotoana fa ho hitantsika amin'ny heriny ny toy amin'ny tantara lesina faharoa ny kapiteny namana sy ilay mpanompo kely tsy anjery mifampanompo amin'ny fitiavana mifampanompo amin'ny fitiavana hitantsika rakizy fanahy nanompo na nanampy tamin'ny fitiavana ilay ankizy vavikely zay zany lesitsika andrany dia toizantsika indray amin'ny heriny fa andaontsika hifanao veloma dia mivavaka tsika hivavaka alohantsika dia hifanao veloma rehefa avy hoe akambana ny tanana misaotra anao zay Jesosy fa nomenao lesona mahafinaritra ampio zahay mba hay hanampy ny hafa amin'ny fitiavana misaotra Jesosy malalo fa amin'ny anaranao nangatanay vavaka amen dao ifana veloma ary veloma aminy herindray veloma aminy herindray veloma tompoko enary amin'ny herindray tsika zany manohy lesina fa mbola endry tsara aloha fa mbola mitoy ny lesiny zoky enary faly miarabantsika zazaboty rehetra indray
tonga eo amin'ny anjara fotoanantsika izao dia akambana daholo ny tanana ondrika ny loha akipy maso fa hiara ivavaka aloha sika. Andriamanitra misaotra anao lehibe izay no fitahiana ny menao anay dia homenao anay koa ny sabata mba hitsaharanay. Omeo fanahy masina izay mba ho zaza endrim-pakatoa miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarahaba ny dada sy neny koa izay dia arabainay koa zoky manasa anareo rehetra hiaraka aminay atao anatin'izao fotoana natokana ho an'ny zazabody izao. Ilay zazavavy kely mpanampy ny lohatenin'ny tantarantsika raika izy. Efa avy nianatra an'izay tsika nandritry ny enemana dia mahay tsy anjery daholo andao nge tsika hiaraka merina tsy anjery ao amin'ny Galatiana 4:9-10. Miara-manisa telo isa 2 aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra. Bravo, mahay tsy anjery avokoa ny zazabody rehetra. Ndray mandeha raika izy dia nisy miaramila nanafika tany amin'ny tanàna zanak'Israely. Kapitenina mana nge ny mpitarika an'izany miaramila be dia be izany. Niady ry zareo dia nandresy. Dia nitondra olona izy atao babo hoentina mody any Siria. Anisan'izany ilay zazavavy kely anankiray. Tsy fantatritsika ny anarany tamin'ny lesona ny anarantsika tamin'ny herinandro. Fa ty zazavavy kely ty nalainy mpanjaka, nalainy kapitenina mana dia noentiny nodina akany Siria. Rehefa tonga tany izy nentiny tany an-tranony dia hipetraka ao aminy hony mba hiasa. Mampiasa zaza tsy ampy-taona nge izany ny kapitenina many tsy mety nge izany. Rehefa tonga tao an-trano ty zazavavy kely ty raika izy dia nierikerika izy nijery ny tao an-tranony. Ataony kapitenina mana inona re izy? Indro fa niditra tao an-trano koa ramatoa namana, vadin'ny kapitenina mana zany, miakanjo mavomavo tsara tarehibe mamirapiratra be dia nijereny. Ianao ve ilay zazavavy kely hiasa ato aminay? Eny tompoko, za vadin'ny kapitenina mana. Faly be zany vadin'ny kapitenina mana nahita an'ity tovovavy kely ity. Andao ange fa asehoko anao ny asa ataonao voalohany dia nentina nakao amin'ny efitrano fandriana raika izy ilay zazavavy kely dia ampiriminao io lamba io dia ampiriminao koa ny fandriana. Dia nataon'ilay zazavavy kely ny raharahany. Mahay mamafa trano be koa nge ty zazavavy kely ty Rehefa mamafa trano izy tsy mba hoe izay hitany masony eny fotsiny raika izy ny fafany, fa sokiriny daholo any ambany zavatra rehetra any, any ambany fandriana, any ambany armoara, akisany daholo ny entana izay zakany hanadiovany any trano. Mahay miasa nge ty zazavavy kely ty faly be ny vadin'ny kapitenina mana. Rehefa manasa vilia koa izy dia ataony tsara be mihitsiny. Mahay mahandro sakafo koa izy satria efa nampianariny neniny an'izany izy tany an-tranony. Fa zao miasa mafy izy nefa tsy mba mitaraina hoe reraka izany. Tsy mba menimeniny izany ty zazavavy kely ty, mitsikitsiky mandrakariva izy ataony am-pifaliana avokoa ny rarahany rehetra. Faly be mihitsy ny vadin'ny kapitenina mana fa mahay miasa nge ty zazavavy kely ty. Tena mahay mahandro sakafo, mahatsiro be ny sakafo andrahoany mahadio be ny trano rehefa fafana, milamina tsara avokoa ny zavatra rehetra ataony. Rehefa te hilalao izy satria izy mbola milalao fa izy nge mbola ankizy tsy mba mandeha milalao izany izy raika izy raha tsy efa vita tsara avokoa ny rarahany rehetra. Raha voatsiny madamina mana izy tonga dia mandeha aingany izy sady miteny ahoana izay tompoko. Tsy mba kamokamo mihitsy nge zazavavy kely io dia nahita fifaliana madama kapitenina mana tamin'ny fisiany tao an-trano. Izy nge tsy mba nanadino an'Andriamanitra mihitsy satria nampianariny neny izy tany atokantrano tany ho tia an'Andriamanitra, hivavaka amin'Andriamanitra. Tsy adinony mihitsy zany raika izy dia nivavaka tamin'Andriamanitra foana izy tany atokantranony kapitenina mana. Dia
faly be ny tao atokantrano a noho ny fisiana ary tsy adino ty tovavy kely ity fa Andriamanitra noho ny naniraka azy a ho any amin'ny kapitenina mana. Isika koa ngeraka izy ohatran'izany asaina manampy isika araka izy tahaka ny nataon'ity zazavavy kely ity dia ao an-trano ao a tonga dia miaraka mandray andraikitra avokoa manampy aneny, mamboatra latabatra, manasa vilia, mandamina ny akanjo, mizara fitiavana ihany koa amin'ny olona ny ivelany a. Dia izany no sain'Andriamanitra ataontsika. Isaorantsika Andriamanitra fa nanome tantara mahafinaritra be momba ilay zazavavy kely ny asa tao amin'ny kapitenina mana. Amin'ny heriny dia mbola hotoizantsika ihany io tantara io a. Izany a dia mametraka mandram-peona amin'ny manaraka indray ary. Faly miaraba ny ankizy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako, tratry ty sabata mahafinaritra ity. Iaraka amerina eto indray ny loha hevitra fahadimy isika rankizy, izay manao hoe ny kristianina mitarika ny hafa ino. Ny kristianina mitarika ny hafa ino. Ny andalan-teny fitadidy moa dia raha tsika mahita ao amin'ny Korintianina 2:5-7 manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Andengeo averintsika. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Korintianina 2:5-7. Mahafinaritra be rankizy ny tantarantsika tamin'ity loha hevitra ity satria dia mbola mitoy hatrany ny tantaran'ireo apôstôly. Rehefa nanaiky ho ampiasain'ny fanahy masina mantsy ny apôstôly dia manao zava-mahagaga mandrakariva teo amin'ny fiainany. Vokatr'izany dia nitombo be rankizy nisan'ireo mpino tany Jerosalema. Nitombo betsaka izany ny olona izay nanaiky an'i Jesosy. Vokatr'izay nefa dia nisy fanenjehana lehibe niantra tamin'ny fiangonana ka dia voatery tsy maintsy niala tany Jerosalema ireto mpitarika ireto ka dia nitsoaka nakany Jodia sy tany Samaria. Nanao fitoriana sy nanambaran'i Jesosy mandrakariva nefa izy ireo na aiza toerana izay nalehan'izy ireo. Anisan'ny nanao asa fitoriana tany Samaria i Filipo. Rehefa nanao asa fitoriana tany izy rankizy dia maro ny olona niova fo, betsaka izany ny olona mpino vaovao. Dia anisan'izany i Simona ilay mpanahody. I Simona mpanahody raha ohatra dika amin'ny tentsika amin'izao izany dia ohatra hoe mety mpimasy izany ity Simona ity na mety ho mpamosavy mihitsy. Fa dia izao nanaiky ny fampianarana izay nentin'ny Filipo izy ka dia nanisany nentina mbavaka. I Petera sy Jaona sy Filipo mifanatona dia nivavaka ho an'ireto mpino reto mba hahatonga an'izy ireo handray fanahy masina. Dia namaly vavaka Andriamanitra nandray fanahy masina tokoa rankizy ireo mpino vaovao afa-tsy Simona mpanahody ihany. Rehefa nahita an'izany Simona dia nieritreritra izy hoe mila mandoha vola mihitsy angamba aty ka. Dia nanatona amin'ny Petera izy hoe handoha vola mba azahoany ny herin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra. Petera nefa dia nanazava fa tsy vidim-bola velively ny herin'ny fanahy masina fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ka dia mila miova Simona. Mahafinaritra tokoa rankizy ny lesona tian'i Jesosy ampianarina antsika satria dia izao hoe rehefa mino ny tenin'Andriamanitra isika dia vonin'Andriamanitra hanome fanomezana dia ny fanahy masina. Izany fanahy masina izany anefa dia tsarovy fa fanomezana izay tsy azontsika vidiana na oviana na oviana fa fanomezana maimai-poana. Ny takiana amintsika koa fotsiny dia mba itsika hakatoa sy hanaiky ho ampiasaina izany fanahy masina izany. Ka dia izao hoe tsarovy manova amin'ny fiainantsika tokoa ny fanahy masina raha manaiky ho ampiasaina izany isika rankizy. Ka amin'izao fahazazana izao izany dia mba ho anisany ampiasain'ny fanahy masina isika. Ka raha ho avy Jesosy dia handray ny vokatra hitaonany hafa ho eo amin'ny Jesosy mandrakariva na dia mbola zazaza. Dia ny tompo itahanareo manokana mba ho ampiasain'ny fanahy masina sady ampitombo ny olona hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ny ankizy kely rehetra. Dia bon sabat daholo. Izay indray ary ny androany bye bye.
miaraba ny tanora zandra indray ary hiaraka indray sika ao anatin'ny famitinana nyity lesona fahadimy ity piralahy mifanditra zay ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro izy ilay mifanditra efa haitsika andeha aloha sika hiaraka merina ny lohany tsy anjery ary fohy dia fohy ny tsy anjerintsika sady mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy Efesianina 5:1-7 mino fa nahay daholo ny tsirairay andeha arovidinina izay zavatra hitantsika nandritry ny herinandro hitantsika fa nahafaly dia nahafaly an'i Abrahama sy Sara tao anatin'ny fahanterany ny fahatanteran'ilay fikasan'Andriamanitra dia ny fahaterahan'ny Isaka izany ary ny fantoka bebe kokoa tamin'ny Isaka indray ny fiainan'izy mivady fantatsika nefa fa ao an-tokantrano mbola misy an'izy Ismaël sy Agara zany zavatra zany dia nitarika fifandirana tao anatin'ny ankonana nitarika korotana lehibe mihitsy ny tombo ny fialonana teo amin'ny Ismaël satria efa 14 taona Ismaël zao ary Isaka kosa dia nanaovana lanonana anankiray lehibe dia lasa voamaika nampisy fanaporetana na fifampijaliana zany tao anatin'ilay piralahy niakatra ny fifandirana teo amin'ny Ismaël, Agara ary Sara ary Sara moa dia nangataka tamin'ny Abrahama mihitsy hoe roay Ismaël sy Agara nampalahelo an'i Abrahama izany nangidy tamin'ny Abrahama tokoa satria zanaka tiany ihany koa Ismaël dia nefa Andriamanitra ny teny hoe ekeo ihany mba hahatonga filaminana ao anatin'ilay tokantrano izany ny tsy fahampiana ny fahatokiana teo amin'ny Isaka sy Abrahama sy Sara no nahatonga an'izao korontana izao raha mba nanaiky mantsy izy raha mba niandry mantsy izy raha mba nahandry an'ilay fahatanterahany teny fikasana manko izy dia tsy ho tonga izao fifandirana izao ary ny zavatra mahagaga dia tsy nijanona teo amin'izy mirahalahy reto ilay korontana tsy nijanona fa mbola mitohy mandraka ankehitriny tsy mba noheverin'ny Abrahama tsy tsapany Abrahama kory hoe mbola hitohy lavitra be nge izao toe-javatra izao satria araka ny hitantsika dia io mbola ady misy eo amin'ny Jiosy sy ny Arabo io ihany nitohin'izay fifandirana nisy teo amin'ny Ismaël sy Isaka izay ary Andriamanitra dia mamindra fo mandrakariva Andriamanitra dia tia ny filaminana mandrakariva ary manatanteraka ny sitrapony mandrakariva tiany isika raha hanaiky ny fitantanany mba tsy hisiany fifandirana tiany isika raha hanaiky ny fikasana ho an'ny ankohonantsika mba tsy hahatonga ny fifandirana rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra ampianarina antsika ao anatin'ny ankohonana fifandraisana ray aman-dreny sy ny zanaka fifandraisana eo amin'ny samy olon-dehibe ny tanora mety efa misy maniry ny anatokantrano inona ny tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fanatanterahana tokantrano raha manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia tsy hisy ny korotana sy ny fifandirana aleha isika napa-kevitra indray ary anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary hahandry ny teny fikasana hahandry ny hiriny momba antsika tsirairay avy mba hahatonga antsika anana filaminana dia izay indray raha ny lohahevitra izay ny anarantsika nandritry n'iny herinandro iny mino fa hianatra tsara indray isika lohahevitra vaovao mandritry ny herinandro vaovao mandra-piaona indray ary amin'ny fifaliana indray no iara-panany tanora 13 taona sy 14 taona rehetra nahatratra izao sabata izao ny lohateny lesitsika nandritry ny herinandro iny dia ny hoe ny tovolahy sy ny tovavy fizarana voalohany ny tsenjery dia andao hoe rahantsika mamerina izay hitantsika ao amin'ny Genesis 5:1-2 lahy sy vavy no namoronany azy dia nitahy azy izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy lahy sy vavy
no namoronany azy. Tamin'ny herinandro isika dia niresaka ny amin'ny hoe fisakaizana, ary amin'ity herinandro ity dia miresaka lalindalina kokoa ny amin'ny fisakaizana eo amin'ny tovolahy sy ny tovovavy. Fa maninona moa sika mila mianatra izany? Mila ianarantsika izany mba hananantsika fifandraisana tsaratsara kokoa, satria tian'Andriamanitra ny fandraisan'ny olona rehetra dia ilaintsika ny mianatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny tovolahy sy ny tovovavy mba hahatonga antsika ahifandray. Andenga raha tsika te tantaran'ny Tim ity i Tim dia zazalahy iray vao 12 taona kanefa efa nanan'olo tiana izy. Anisan'ny mahafinaritra an'izy ireo ny mifampiantso amin'ny finday. Ary tamin'ity indray andro ity dia niresaka taminy ilay tovovavy olontiany ary ny tantara ny amin'ny tontolo androny, ny atsipiriny rehetra tamin'ny tontolo androny. Rehefa niresaka teo anefa izy dia nahatsikaritra fa tsy misy mamaly intsony ary eny fa natory Tim teo amin'izy variana ny resaka iny. Ahoana moa no nalalany hoe matory Tim? Satria ireny miesona ao anaty finday i Tim. Tezitra mafy ilay tovovavy ny tamin'izany zavatra izany ary ny teny tamin'ny Tim izy fa tsy miraharaha azy akory Tim anefa izy miresaka ny amin'ny tontolo androny. Ny lehilahy sy ny tovovavy ny lehilahy sy ny vehivavy, ny tovolahy sy ny tovovavy dia samy manana ny fomba fiteniny sy ny fomba firesany. Ny zazavavy ohatra dia tia mitantara ny atsipiriany amin'ny zavatra nataony tamin'ny tontolo andro na nataony tamin'ny lasa amin'ny tovolahy anankiray. Fa ny tovolahy kosa dia tsy mba tia an'izay loatra fa rehefa mitantara zavatra izy dia mila fanampiana izy na mila vonjy amin'izay fotoana izay. Misy fahasamihafana zany eo amin'ny fomba firesaky ny tovolahy sy ny tovovavy ary mila fantatry ny zazalahy sy ny zazavavy rehetra izany mba ahafahany manamboatra ny fifandraisana, mba tsy hahatonga ny fahatezerana na fiafahafana eo anatrehan'ny fahasamihafana izay misy eo amin'ny tovolahy sy ny tovovavy. Ny fifankazahoana mantsy ny tena zava-dehibe ary mba hahatonga ny fivelaran'ny fahatakarana eo amin'ny fifandraisana. Dia ilain'ny an-daniny ny mianatra ny zavatra fantatry ny ankilany. Marina hoe mbola tanora nareo, mbola 17 sy 18 taona, mbola tsy amin'izany mihitsy kanefa ampahafantarina dia izao fa misy an'izany eo amin'ny fiainan'ny zazalahy sy ny zazavavy. Ny tanjona dia izao hoe ny ahantakaranareo ny fomba ifandraisana ampahombiazana rehefa tonga izany fotoana izany ka hitiavanareo olona anankiray. Zao anefany na tovolahy ianao na tovovavy dia manana anjara asa omena antsika Andriamanitra izay tsy hijerena ny mahalana ny mahavavy anao fa afaka mampiasa anao izy amin'ny talenta nananao, amin'ny fomba fiteninao na tovolahy ianao na tovovavy. Ny rariana dia izao hoe aoka anaiky ho fiasan'Andriamanitra, anaiky ho sakaizan'Andriamanitra ihany koa mba hahafahanao tia sy mifandray amin'ny manodidina anao rehetra. Dia mirary soa ny tanora mantoanto rehetra amin'ny herinandro dia mbola ho tohizantsika lalindalina kokoa ny amin'ity resaka tovolahy sy tovovavy ity. Mirary soa ary veloma tompoko. Dia endrika miramirana hatrany no iarabana ny zatovo rehetra, ny mpiaino rehetra, ny mpijery ihany koa izay manaraka izao fandaharana fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Lohateny anankiray indray no iarahantsika midinika dia manao hoe mpamonjy ho an'ny jentilisa. Mpamonjy ho an'ny jentilisa. Izany lohateny izany dia mamperitreritra no sady mampahery fa haikay ity Andriamanitritsika ity dia mpamonjy ho an'ny jentilisa ihany koa. Zany hoe marobe zany ny jentilisa ho vonjena. Ary anisan'izany izao sy ianao. Zao no lazain'ny Matio 5:20 manomboka eo amin'ny 5:20 hatramin'ny 20 izay andin'ny fototra andeha rahantsika mamaky. Fa nanantona ihany raha vehivavy teny akoho ka teo anatrehany ka nanao hoe tompo vonjeo
fa izy namalika nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely fa hoy raha vehivavy mariny zany tompoko fa na dia ny ambokely azy mba mihinana izay sombontsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany dia namaly jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao. Eto dia misy tantarana vehivavy anankiray jentilisa samaritana nanantona an' jesosy vonjeo aho mila vonjy satria ampijaliany ny demoniny zanany ary fantany fa tsy misy afa-tsy eo amin'i jesosy irery ihany ny vahaolana vonjeo. Rehefa niantsoantso ity vehivavy ity raha resahantsika zany ny tantara dia tsy namaly mihitsy jesosy. Hatramin'izay jesosy rehefa misy miantsoantso dia mamaly izy na mijanona izy fa teto araka ny lazain'ny baiboly dia tsy mba namaly teny akory jesosy. Na dia tsy namaly aza nefa jesosy dia nanantona ihany ilay vehivavy ary vao may niantsoantso mafy izy hoe tompoko ry zanak' Davida vonjeo aho. Dia ny mpianatra indray ny namaly hoe manaraka antsika ihany izy aleo ampanginina. Dia farany namaly jesosy dia niteny nanao hoe ho amin'ny taranak'Israely ihany aho. Raha tsorona zany zavatra resan'i jesosy zany dia toa miteny hoe ho an'ny mpanompo an'Andriamanitra ihany fa tsy ho an'ny olona izay tsy manompo azy. Raha amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia izao hoe ho an'ny kristianina ihany fa tsy ho an'ireo izay tsy kristianina. Dia nanome ohatra jesosy izay mampieritreritra manao hoe tsy mety ny maka mofo ny zazakely dia manome an'izany ho an'ny amboa kely na ny alika kely. Tsy mety ny hoe alaina ilay mofo ilay zaza dia omena ny alika kely. Ohatra miteny zany jesosy manao hoe raha mamonjy ianao dia toy ny maka mofo ny zazakely dia manome an'izany any alika kely. Zany hoe ilay vehivavy samaritana zany eto dia ampitoviany jesosy amin'ny alika kely. Ka na dia ny mofon-jaza aza dia tsy tokony omena ny io alika kely io. Dia ilay vehivavy samaritana nanaiky ho alika kely izy dia hoy izy hoe marina tokoa zany teninao zany tompoko. Kanefa ny alika kely dia afaka mihinana ihany rehefa misy latsaka eny ambony latabatra ka misakafo ny tompony. Taitra jesosy ary ny teny nanao hoe lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay inonao. Mampieritreritra izany tantara izany. Zany hoe rehefa nanantona ary tsy nanaiky ity vehivavy ity na dia tsy mpivavaka aza dia nanome vahaolana azy jesosy noho ny finoany. Eto dia mandray lesona isika ry tanora malala. Matetika dia resin'ny jentilisa ny finoantsika. Isika ohatrany hoe mivavaka ihany, ohatrany hoe kristianina ihany, ohatrany hoe manompo an'Andriamanitra ihany isika. Fa isika misalasala, indraindray tsika menatra. Fa ity vehivavy ity tsy mba mpivavaka akory fa jentilisa, fa be finoana, tsy manaiky. Na dia nisakanan'ireo mpianatra aza dia tsy nanaiky. Ary rehefa izany no nisy dia namaly azy jesosy ka tamin'izay ora izay indrindra dia sitrana ilay zanany. Ry tanora malala tianao antso amintsika hoe rehefa mino dia aoka tena ino, rehefa miova dia aoka tena iova isika. Fa ny jentilisa rehefa mifanena amin'i jesosy dia tena mino izy ireo ary dia mamaly vavaka jesosy. Aoka tsy ho resin'ny jentilisa ny finoantsika. Aoka tsy ho resin'ny jentilisa ny finoantsika. Izay ny lesona lehibe izay tsoahantsika tamin'ity fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ity. Dia mirary antsika mba hahery ary farany dia izao hoe na dia jentilisa aza ianao, na dia totrany hoe mpanota aza ianao, rehefa mino ianao ka miankohoka tahaka an'ity vehivavy ity tsy manaiky fa manantona an' Jesosy dia afaka mamahy, afaka mamonjy anao Andriamanitra. Tsy mifidy tavan'olona izy fa ho an'ny mpanota, ho an'ny jentilisa ilay Andriamanitritsika sy ny famonjena ihany koa.
dia mahirisa toy izy indray ny loha hevitrintsika tamin'iny herinandro iny. Isaorantsika ireo rehetra izay nitondra ny lesona ho an'ireo zandrintsika ireo. Izao isika dia hiditra eo amin'ny leson'ny tanora zokiny sy ny leson'ny lehibe, fa mialohan'izay dia andeha isika hanaraka hira iray. Be indray tafaraka amin'ny tanora zokiny rehetra atao anatin'izao famitinana ny lesona sekoly sabata nandritra ny herinandro izao arapaina ihany koa isika nahatratra izao sabata mahafinaritra izao dia tahaka izao sabata mahafinaritra ihany koa ny lesona satria toy ny tamin'ny herinandro mikasika ny mpivady izany hoe resaka ho an'ny mpivady ity resaka ity ny amin'ny firaisana aranofo. Tamin'ny herinandro isika dia ny resaka ny mahasarobidiny izany firaisana aranofo izany ary nandritra ny herinandro nandiny antsika indray ilay loha hevitra hoe firaisana aranofo eo amin'ny mpivady ny maha-iray ny mpivady ny tsindriana manokana mihitsy izany tamin'ity herinandro ity ny hoe resaka natao ho an'ny mpivady ny firaisana aranofo fa tsy natao an'ireo tokatena koa satria efa nodiny antsika ny amin'ny resaka tokatena. Dia hitantsika tao anatin'izay nandritra ny herinandro raha hoe Andriamanitra mihitsy no nanao ny firaisana aranofo.
tiany anana n'izany ny mpivady, tsy natao ho amin'ny fananana taranaka fotsiny fa mba hananana fafinaretana eo amin'ny mpivady. Dia nodiny atsika fa tsy mikasika ny ara-batana fotsiny akory ny resaka firaisana ara-nofo eo amin'ny mpivady fa firaisana amin'ny mahizy azy mivady amin'ny ankapobeny, izany hoe mety ho ara-pihetsepo io, mety amin'ny lafiny rehetra ara-panahy indrindra firaisana ara-panahy fa tsy ara-nofo fotsiny ihany akory. Dia izay indrindra no antony ilazan'ny baiboly, asongadin'ny baiboly mihitsy hoe tsy tokony hitondra zioga tsy atonina azy ny mpivady, izany hoe tian'Andriamanitra raha ny mitovy no miaraka ao anatin'izany fanambadiana izany mba hahafahan'izy ireo migoka ny fafinaretana amin'ny mampivady azy ao anatin'ny firaisana ara-nofo. Ny andiny fotrana nandritra ny herinandro dia nalaina tao amin'ny tononkirany Solomona. Tononkirany Solomona toko fafito ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Tononkirany Solomona toko fafito ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo, izay niresaka ny amin'ny lehilahy anankiray, ny fandokafana lehilahy anankiray ny vehivavy ny vadiny izany. Matetika nefa ny bokin'ny tononkirany Solomona dia nolazaina fa voarara ho an'ny olona latsaky ny 30 taona, izany hoe olona efa matotra ihany no tokony hamaky an'io tononkirany Solomona io, kanefa dia avohitrany mazava tsara fa maneho lehilahy iray mitory fity amina vehivavy iray ny tapany voalohany eo amin'ny bokin'ny tononkirany Solomona. Ny tapany faharoa kosa dia maneho indray ny fanambadiana izy anankiroa, ary ny farany indrindra dia ny fahasambaran'ny tokantrano sy ny firaisana ara-nofo. Hitantsika amin'izany fa tahaka ny efa vita drafitra mihitsy ny fomba hitantarana ny fitiavana ao anatin'ny tononkirany Solomona io, izany hoe tsy avy dia nandingana ny firaisana ara-nofo akory ny zavatra lazaina ao anatin'ny tononkirany Solomona io, fa nandeha dingana, izany hoe ilay lehilahy nitory fity tamin'ny vehivavy aloha, ilay vehivavy tiany dia niakatra tamin'ny dingan'ny fanambadiana izy ireo, ary ny farany indrindra dia ny fahasambaran'ny tokantrano, izany hoe ny firaisana ara-nofo. Tsy boky tokony ho rarana noho izany ny tononkirany Solomona, fa maneho sary ny endrika ihany koa ilay fitiavan'Andriamanitra atsika olombelona. Hitantsika ihany koa ny amin'ny lelafo masina, izay raha azontsika resana dia hoe ilay lelafo midedadeda, lelafo ny Jehova ihany koa, ilay afo mpitiavana avy amin'ny Jehova, tahaka ny olona anankiroa mpifankatia no entina nanehoana ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra, izany hoe tsy ratsy mihitsy akory ny firaisana ara-nofo eo amin'ny samy olombelona, fa maneho taratra ilay fon'Andriamanitra feno fitiavana, ny famoram-pony, ny famonjam-po, ny fifandraisana ety dia ety eo amin'ny mpivady, dia ohatr'izay koa fifandraisana tian'Andriamanitra iainantsika olombelona aminy. Hitantsika ihany koa ilay tompon'ny firaisana, izany hoe Andriamanitra ilay tompon'ny firaisana, ny firaisantsika samy olombelona, fa indrindra ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Amin'ny tianantsika azy ary dia ny ao amin'ny tapany alatsinainy izay mahafinaritra loatra ny filazany azy hoe manam-pahamasinana lehibe ny fifankatiavan'ny mpivady izay iray amin'ireo fanomezan'Andriamanitra tao edena tahaka ny sabata. Tena zava-dehibe teo anatrehan'Andriamanitra ny firaisan'ny mpivady. Ny olana nefa dia izao, Satana dia tsy tiany isika anana fafinaretana, anana fifaliana, dia ankahalain'ny Satana izany, ka izay ny antony andemeny atsika, andemeny ny herintsika sy ny fisainantsika ka tsy ahita ny tena fahamarinana, ilay skripta tena voalaza ao anaty baiboly. Dia mirary ireo manambady rehetra anana tokantrano feno fifaliana miaraka amin'Andriamanitra, ka ahay-apiatra izany ahizara fitiavana dieny ao an-tokantrano. Mirary soa ny tanora zokiny rehetra amin'ny sabata indray. Feno fifaliana indray ny fo afaka miresaka aminao mpiaino ajaina sy mpijery ajaina amin'izao fandarana izao. Ny herinandro fahadimy amin'ilay lohahevitra lehibe manao hoe mitsahatra amin'ny Kristy no manoloana antsika. Ny lohateny dia hoe mankanesa aty amiko. Ao amin'ny Mateo toko fa 1:10 ka ny 9:20 ny andinin'ny fitadidy izay ny arahantsika ny fampaheriteto nandritra ny herinandro ity manao hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana,
fa izaho hanome anareo fijarana madio raika amin'ny folo ny andininy fa valo ambyroapolo andeha araka ivavaka isika mialohany anaovantsika jeritodika ny herinandro fahadimy iny tompo andriamanitra io misaotra fa tsy navelanao diso zavatsoa indray zahay androany fa namboarinao ny fandaram-potoananay no tahinao zahay namindrano fo ka afaka miaraka mijery reo hevitra manandanja sy tianao tadidy tamin'iny loha hevitra hoe mankanesa ny ty amiko iny tompo avelao ny alokay ary sokafy ny vonay mba handray reo afa-pamonjena tianao ampitaina de mitenena ary fa vonina hianatra izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Nisy fotoana ve efa natsapanao fa mavesatra loatra ny zioga zay nentinao? Tsapanao fa efa tonga tamin'ny faratampony ny tahapahaky atranao ka tsy zakanao intsony zany? Efa nandalo sy ny ainan'izany avokoa isika rehetra. Ary antonina antsika indrindra ny antso zay alefan'i Jesosy manao hoe mankanesa aty amiko. Fanasana. Kanefa didy ihany koa. Matoateny filaza mandidy mankanesa no ampiasain'i Jesosy mba anehoana fa tena ilaitsika ary iankinan'ny aintsika ny fanantonana azy. Na mahatsiaro maivana na mavesatra ny ziogantsika isika de manasa antsika mandrakariva Jesosy mba hahita fitsarana eo aminy. Misy baiko anankitelo ao anatin'ity toko sy andinin'ny fototra zay ny angatsika ity. De ny hoe mankanesa, ny hoe ento ary ny hoe mianara. Matoateny filaza mandidy anankitelo zay samy anasan'i Jesosy antsika andraisatsika fanapahan-kevitra izany rehetra izany. Mankanesa, ento ary mianara. Tiatsika ny miresaka ny amin'izay rehetra nataon'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Kristy. Tiatsika ihany koa ny miresaka ny tsy fahafahantsika mamonjy ny tenantsika sy ny hafa. Tena marina tokoa izany. Kanefa tsy maintsy manao safidy voahevitra tsara ny ankeo amin'i Jesosy isika. Zany hoe mametraka ny momba antsika eo aminy. Amin'izay no ahatonga ny safidy malalaka ho ivony ny fiainana kristianina izay ivelomantsika. Ozy izy Jesosy hoe mankanesa aty amiko. Mankanesa eo amin'ny valo ambyroapolo zay miantso atsika hiala eo amin'ny toerana misy atsika ka hanatona azy. Ny hoe ento dia ny fanolorantsika nylay fanahina sy enta mavesatra ho eo aminy satria efa vonona hitondran'izany izy. Ary ny hoe mianara dia mampifatoka ny saitsika eo amin'i Jesosy. Asaina mitondra ny ziogany sy mianatra aminy isika. Inona no mahasamihafa ny hoe mavesatra entana sy hoe mitondra ny ziogany? Mavesatra ny entantsika rehefa isika no mifantoka eo aminy, mikiry hitondra azy ary mihevitra fa vitantsika amin'ny ezaka ataontsika izany. Fa rehefa mandray ny ziogan'i Kristy araka ny baikontsika aminao ento ny ziogako dia miamaivana lentantsika satria omen'i Jesosy fahafahana hitondra izany enta mavesatra izany isika. Tsy haitsika ny anampina inona na inona amin'ny famonjena zay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny azo fijaliana kanefa azotsika atao no tonga ambasadoriny ka izara ny vaovao mahafaly amin'ireo manodidina antsika. Ary ao anatin'izany dia mitondra ny ziogany sy miara-mandeha aminy isika. Milaza Jesosy eo amin'io Mateo 7:10 io fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po izy. Maro tokoa amin'izay heverin'izao tontolo zao lafatra no mifanohitra tanteraka amin'izay manandanja sarobidy eo mason'Andriamanitra. Toetra tsara tsy de omendanja loatra ny alimem-panahy amin'izao andro zao. Iomehezana ny fanetretena. Nampianarin'ny tambazotra an-tseraseransika ny ifantoka amin'izay mafy feo, izay mitabataba, izay hafahafa sy maherisetra ary izay madera. Kanefa Andriamanitra dia mampianatra atsika ho malemy fanahy sy
tsy miavonam-po. Ny fahalalana ny fahamarinana ry mpiara-mianatra namana dia tsy miankina loatra amin'ny herin'ny saina fa amin'ny fahadiovan'ny fikasana, amin'ny fahatsoran'ny finoana miredareda sy miankina amin'Andriamanitra, manatona akaiky amin'ireo izay mitady ny fitarian'Andriamanitra amin'ny fofeny fandreretena ny anjelin'Andriamanitra, ary nomena ny fanahy masina hanokatra eo amin'ny ny haretsarobidiny ny fahamarinana. Ry mpiara-mianatra namana, mety tsy ho mora mandrakariva ny miara-mandeha amin'i Jesosy, kanefa tsara hatrany ary zany no tokony atao. Mety ho tafitohina isika, mety anjera mihitsy aza, kanefa afaka miarina ary manohy ny fiara-mandeha amin'i Jesosy indray. Ndao jerentsika ny voalazan'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Galatiana 5:1 zay fanandramana ny aina ny artiny ifampisarana amintsika. Galatiana 5:1 ho amin'ny fahafahana no nanafahan'ny Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony. Misy zioga roa samy hafa zay miady sisina ho eo antsorontsika, dia ny zioga ny fanandevozana zay efa niaretantsika hatramin'izay, efa nentintsika navesatra tamintsika. Mianjotsika Jesosy androany eo Mateo 7:20 mankanesa aty amiko. Misy zioga zay manamaivana netantsika, ahafatsika mitondra izay tandrify atsika miaraka amin'i Jesosy ary ahitantsika fifaliana eo amin'ny fanompona izany. Mety isy zavatra afoy, mety isy sedra isan-karazany zay olalovana, kanefa milaza Jesosy fa mora ny ziogany. Ny hevitry ny teny hoe mora dia azo adika hoe mahasoa, azo adika hoe mahafinaritra, azo adika hoe tsara ao amin'ny testamenta vaovao. Ary zany hoe zioga mora, mahasoa, mahafinaritra, tsara izany dia manjary fanandramana ahitana fifaliana ho an'izay rehetra miara-mandeha amin'i Kristy. Maivana ny entako ho Jesosy, mila miara-mitondra aminy ny entana mavesatra isika. Aka ohatra resika ao amin'ny Deutéronomie, ao amin'ny Exodosy ihany koa, Exodosy 7:10 zay niresahany jetro tamin'ny Mosesy rehefa nivesarana n'ireo andraikitra maro samihafa ny tsara ny firenena izy maraina mandra-paharivo ny andro, dia nanoro-hevitra azy jetro fa tokony ho zaraina amin'ireo mpiara-miasa izany andraikitra izany, fitsinjarana fahefana, fitsinjarana andraikitra. Zany fizarana entana izany a, zany toro-hevitra izany dia fiarahana mitondra ihany koa amin'ny Mosesy lay fahasairanana zay niaretany. Ao amin'ny Galatiana 5:1-2 de zao ny voalaza. Galatiana 5:1-2 mifampitondra zay mavesatra ary aoka izany no ahatanteranareo ny lalàn'i Kristy. Ry mpiara-mianatra namana, mila mitondra reo enta mavesatra ny namantsika isika, manoro hevitra azy, miara-mitondra izany fahasairanana izany. Be deaibe ny olona vesarany ny olana, tratry ny tsy fahafahamanoatra, nantsona ho amin'izany isika mba ho malemy fanahy, ho mpanamaivana ny entana, ho miara-mitondra ny entana amin'ireny namantsika ireny. Ahoana no ahafahantsika manampola anankiray hitondra n'izany mavesatra izany? Angamba efa nanana fanandramana toy izany sika, no vesarany entana, sahirana, de nisy iray zay nanolotra ny tenantsika, nanolotra ny tenany, nanolo-tsaina, ny fanometanana mba hanatanteraka izany enta mavesatra izany ka atonga tsika ho afa-pasairanana, atonga tsika ho maivamaivana, ndao tadiditsika izany fotoana mamy zany, ary mba ataotsika fanandramana ihany koa nampina ny hafa hitondra fanamevanana ho an'ny enta mavesatra zay iantsoroany. Manasanao andeha eraka hivavaka isika. Jesosy malalo manantona anao zahay androany, manaiky fa ianao no loharanon'ny fiadanana, ianao no loharanon'ny tanjona sy ny fifaliana eo amin'ny fiainanay. Mametraka ny fanirianay rehetra eo aminao zahay,
ary manankina ny fikasanay rehetra eo atongotrao ampalalao anay zay zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao eo amin'ny fiainanay ary aoka mba ho ampahafantarinanay ihany koa ireo fomba fanaonay ireo fihetseponay fanirinay fahazaranay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao androany maniry izay ny anao ny sitrakao iara-mitondra aminao ny zigo anao zay ambaranao fa maivana ary ametraka eo aminao reo fahasairanana mitambesatra zay mandreraka ny fonay mandreraka ny sainay mandreraka ny ainay ampeoany koa zay mba hanamaivana ny fahorin'ny hafa amin'ny fifanomezan-tanana fiaraha-mitondra zay mavesatra fa izany no lesona nampianarinao teto tamin'nyity herinandro ity tononay ny vavaka minaran' jesosy amen de tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitry ny sekoly sabata isika manasa mpitiavana anao andray anjara am'izany fotoana masina sy sarobidy izany noho ny famondram-pon'andriamanitra ity feokira ity no etsika mandravaka ny fotoana ary anokafatsika ny paosy sy ny poketra de andraisantsika anjara am'izany fitahina mahasoa izany andeha hivavaka ho an'ny fanatitra isika tompo misaotra fa nomenao fifaliana tamin'ny fahafahana manolotra izahay androany nomenao ihany koa fitahina mba ahafahana eo mpiara-miasa aminao na de mpanota mahantra aza izahay misaotra ihany koa noho ny fahavitriana zay nomenao anay tsiraray avy sy ny mbola fahavononanay hanolotra ny tenanay ny fonay ny fiainanay mba ho tapahinao matoky zay fa ho raisinao izany fanatitra izany satria atolotray amin'ny anaran' jesosy tomponay amen de maneho fankasitrahana eram-po eran-tsaina ho anao zahay ry mpiara-mianatra namana ary mampita ny firanintsoa avy am'ireo mpiara-miasa rehetra zay nandray anjara teto androany samotain'andriamanitra ho amin'ny manaraka inay mbola faly miarabantsika indray a natratra zao sabata maraina izao indray a ny département dany fahasalamana sy ny fahalalana oniny mbola anatin'ny fanoizana lay loa hevitra lehibe atao hoe célébration sika ry acronyme de anatin'le zana doa hevitra mitondra lohateny hoe fanohanana sy fanampiana ara-tsosialy izay misy fiatraikany tokoa araka nhitantsika teo amin'ny fampidirana tamin'ny fandarana tamin'ny sabata heriny a fa misy fiatraikany eo amin'ny fahasalamantsika izany atao hoe fanohanana sy ny fanampiana fifanampiana ara-tsosialy izany androany re sika moa zany dia ametraka zao fanontaniana zao hoe nahoana tokoa re no de tena mavesa-danja toy izany a ny filana ny finiavana hanampiana ny hafa eo amin'ny fiainana andavanandro misy anty manam-pahaizana mpandinika ty mpanao fanadiadiana ty atao hoe Abraham Maslow dia nahita fa ny fitiavana de tena ilay ny olombelona ihany koa tahaka ny ilany vitamina ro sira mineraly sy protida misy fanohanana sy fanampiana amin'ny lafiny efatra zay tena ilaintsika tokoa eo amin'ny fiainantsika zany misy lafiny efatra zay manandanja eo amin'ny atao hoe fanohanana sy fanampiana fifanampiana ireto zavatra iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro reto tsy inona zany fa ny voalohany amin'izany a ny manandanja lehibe eo amin'ny fifanampiana sy ny fanohanana ny tokantrano ny faharoa ny sekoly ny fahatelo
ny fiarahamonina ary ny faefatra farany a de ngeza indrindra de ny fiangonana hojerentsika ao anatin'ny fandaharana vitsivitsy araka izay ny fanoresana tamin'ny sabata heriny a ireo lafy ny efatra ireo zay manana toerana lehibe a eo am'izay natao hoe fanohanana sy fifanampiana izany jerentsika androany ary a ny atao hoe ny toerany tokantrano ny fifandraisana tsara mariana ao amin'ny tokantrano dia fototra iorena ny fiainana tony sy milamina ho an'ny sambatan'olona sy ny fiarahamonina ary ny firenena mihitsiny nisy fanadiadiana zay notanterahana ary nisy sokajina mpianatra misa 27 72,000 azafady a nisan'izy ireo ka nijerena ny resaka momba ny fahasalamana eo amin'ny tanora de izany zany a raha momba fahasalamana tanora zany de hita fa matsapa ho azo ny antoka ny fiainany izy ireo raha miaina ao anatin'ny tokantrano mirahina izy ireo averina ihany fa izany fanadiadiana zany dia nanamarina fa azon'izy ireo antoka ny fiainany a raha miaina ao anaty tokantrano mirahina ny tanora zany hoe mitarika fahasalamana ho azy ireo zany ny tanora zay matsapa fa tiana ao anatin'ny tokantranony a dia tsy de morona loatra amin'ny atao fikorotanany fihetsepo ary tsy de morona loatra izy a na amin'ny fifona sigara fikasiana zava-matomelona na ny fisotroana toka ny tanora zay manana fifandraisana akaiky amin'ny reniny a de hita ihany koa fa de tsy de morona loatra amin'ny fidirana amin'ny firaisana aranofo mialohan'ny fotoana nisy ihany koa ny hita ihany koa fa ny tanora zay tsy miakina amin'ny fiaviany tamin'ny fanadiadiana zay natao zany na loky ny volokodiny a na ny finoana zay misy anaza na ny rafitry ny ankonany na ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina ka manana fifandraisana ety sy akaiky a amin'ny ankonany dia hita sy voamarina tamin'izany fanadiadiana zany fa manana fahasalamana tsara kokoa misy fiatraikany tsara zany eo amin'izy ireo a ny fanohanana sy ny finiavana ny fanampy a raha misy an'izany a iainan'izy ireo eo anivon'ny ankonana ary hita zany fa manana fahasalamana tsara izy ireo nisy ihany koa ty fanadiadiana zay nitanterahany ty université anankiray ty a tany any Amerika izy ty zany de nitanterahana teo amin'ny lehilahy manambady a miisa 10,000 zany ary tao anatin'ireo lehilahy ireo zany a dia tsy nahitana trangana aretin'ny fona atao le hoe angine de poitrine ary nanana ambony facteur de risque izy zany anisan'izany le atao hoe cholestérol ambony atao amin'ny ra zany a ao ihany koa ny tositra ambony a tao koa izy ireo zay manana ny taonany a efa somary efa lehibehibe ihany a ny diabeta ny teo amin'ny électrocardiogramme zay nijerena tamin'izy reto a dia maneho fa misy fahavoazana ao amin'ny fo averina ihany fa ty fanadiadiana reto zany a zay nahitana nyreto facteur de risque ambony reto tamina lehilahy manambady a 10,000 zany a ny isany ny tetsy ankilany koa de nisy lehilahy zay nanaovana fanadiadiana ary tao amin'izy ireo zany a zay tsy manambady izy reto indroapolo avoeny zany mety avoazana izao ny aretim-po a tao anatin'ny 5 taona ary izy ireo zany de namaly tamin'ny fantaniana zay napetraka tamin'izy ireo hoe tsy ny fantaniana moa zany de mitahaka an'izao hoe manao ny fitiavany aminao ve ny vadinao de hita fa indroa avoeny a ny mety isehoan'ny aretin'ny foa eo aminy nitsokefitra zay netiny manampaizana zany tao anatin'ity fanadiadiana ty de tahaka izao ny fitiavan'ny vady a dia mampiena lavitra ny mety a hitrangan'ny aretin'ny fo na de misy aza ireo atao hoe facteur de risque izay hita teo amin'ireo lehilahy manambady a nanaovana zany fanadiadiana zany de hita zany a fa niena lavitra ny fitrangany mety aretin'ny fo na de reto lehilahy manambady areto ara de nanana andreo arety ny atao hoe facteur de risque hitantsika teo aloha fa hoe teo ny avo tamin'ny cholestérol teo ny tositra avo a sy ny sisa sy ny sisa nisy ihany koa fanadiadiana zay nataony docteur Nancy
Collins sur mpiaramiasa taminy any tany Amerika ihany io. De ny fanadidinana tao dia tamin'ny vehivavy bevoka zay sahirana ara-tsosialy ary samihafa ny fiaviany. De ny fanadidinana tao zany de momba ny hoe ahoana ny mety fiatsarany fitondrana voaka sy ny toepony raha toka misy ny fanohanana ara-tsosialy zay natao tamin'izy reto. Ny fikarakarana tsara meloha ny fiterahana zany arak'izany dia hita fa nahitana vokatra azy tsara. Ireo zay nahazo fikarakarana tsara meloha ny iterahana zany de tsy nanano sarotra ny fiterahana ary zaza salama tokoa sy tsara kokoa no teraka zany sady nanana lanja tsara ary ny ena ny fahaketrahana aorian'ny fiterahana. Matetika manko misy an'ireny atao hoe depression miseho amin'ny oren'mpianakaviana sasasasany aorian'ny fiterahana ka nitsokefitra zay netindreto manampaizana reto natao tamin'reto vehivavy bevoka zay somary sahirana ara-tsosialy reto de nisy vokany tsara satria nisy fanohanana fikarakarana tsara natao mialohan'ny hiterahan'izy ireo. Nisy ihany koa fanadihadiana zay natao tamina atokon'olona 144 ary nataony docteur Hoffman sy ny namany atao hoe ratra izany. Nahita fa ny fanohanana sy fikarakarana akaiky ny reny bevoka de hitan'izy ireo de mampitombo tsara ny zaza ao am-boaka. Ny reny arak'izany zay mahatsapa fa tiana sy voakarakara tsara dia miena ny mety hiterahan'ny zaza mialohan'ny fotoana. Hitantsika arak'izany ary fa ny fanohanana ara-tsosialy dia mahatsara ny fahasalaman'ny reny bevoka sy ny zaza zay aterana izany. De arak'izay indray zany amin'ity tapan'ny fizarana faharoa mahakasika an'ity hoe fanohanana ara-tsosialy ity de hitantsika fa misy fiatraikany ihany koa eo fahasalamana na ho an'ny tanora na ho an'ny manambady ny fanehoana fitiavana ho an'ny reny bevoka ny fikarakarana ara-tsosialy sy ny fifanohanana. De zay indray no azontsika hoentina sy ho antsika tsirairay avy tany atokantrano tany tamin'ity sabata maraina ity fa dia mametraka ny mandram-peona indray ho amin'ny sabata iry indray ary mirary ny tontolo sabata feno fifaliana ho antsika tsirairay avy. Amen.